tokony maharesy lahatra ny rehetra aloha tanora rey zao de tena nitolona zay zao tokony maharesy lahatra ny rehetra zany zay ary matony ny tanora zany omen'olo vola inao zany tsy nanome raha vola no resahana izy ary ny tokony hanome vola azy amin'ny ezaka nataony sy tolona nataony izy ny tokony hanome azy zay fahafapo zay fa manino ny hafa raha manome azy tezitra ianao nefa tsy afaka manome azy tsy zay ny tokony hitondrana azy hoa fa raha avalitsika mahitsy le izy de lasa olana ka mba tsy hampisan'le olana aleo fampiresaka zanak'ireo zandr'ireo tsy mendrika azy zany gadra zany fa ny mendrika azy dia ifampiresahana ahitsy raha misy tsy mety atory raha misy tsy hay zany ny atao hoe mitaiza zandry zanaka fa raha ohatra ka ifampidarodaroka ifampikapokapoka efa nialanitsika teo amin'ny teo aloha fa zany de mbola iverenantsika koa ankehitriny de raha miteny mitepo ny fotsika ho any zandry mitepo ny fotsika ho any zanaka ray aman-dreny isika aoka tena ijoro maha ray aman-dreny atsika mazanatsika ireo maditratsika ireo adalatsika ireo de tsika ihany tompony aoka reny mba tena hipetraka amahamazoky amahazandry amahazanaka antsika tsirairay avy mba ho tombotsoa an'ity tanindrazantsika ity eo am'le resaka fikaonandoha efa nanomboka moa zany le fikaonandoha am-pirenena nisokafana tamin'ny fahafolo ny volana aprily ny herinandro lasa teo zao nisy an'le fikaonandoha an-tanora fanokafana ny androany manokana de ny amin'ny lapam-panjakana mahazorivo eo amanjato an'ireo tanora tonga eny ifampiresaka ifampidinika amin'ny premier ministre eo am'le endrik'ilay fikaonandoha fa hitan'ny pasteur Edouard Tsarame ohatrany nangingina ny FFKM tsy tazana tamin'iny fanokafana ny fikaonandoha ny tanora iny so de fa mety nesorona ve zany le mondan'le FFKM sa hoe mety nisokafana ihany koa andreo avondrokery maro samihafa zay tsy tafiditra ao anatin'le FFKM anjaran'ny FFKM no mamaly an'izay sady anjaran'ny mpitondra fanjakana koa no mamaly an'izay satria ny mpitondra fanjakana nanome mandat ary ny FFKM nandray an'le mandat tsy hita ny FFKM ina ny antony tsy miteny ny FFKM tsy miteny ny mpitondra fanjakana kanefa tompony andraikitra dikan'izay zany misy zavatra mampiahiahy ao inona le antony misy zavatra tsy hitovizakevitra ave ao misy zavatra mampisalasala ave ao fa apetrakintsika mifahendreny FFKM sy ny fahendreny mpitondra fanjakana ny mamaly an'izany mety ho ahiahy ny rehetra zany hoe aiza ny FFKM am'izao concertation ho ataotsika eto amin'ny firenena zao satria ireo personne morale azadino fa ray aman-dreny nanankinantsika fitokisany reo ireo tsy tokony ho ahilikitsika am'le fanatanterahana an'le fitariha indrindraindrindra an'ilay concertation fa raha ohatra ka ny gouvernement no hanao an'le concertation mety ampiahiahy na hitadiava hevitra hafa ngamba raha ohatra ka tsy FFKM no hitarika fa tsy maintsy ilaitsika mpanelanielana foana zany satria tsika zao nao anaty tsy fitovikevitra nefa tsika hanao concertation de ny concertation ataotsika de eritreretintsika hanarenana an'le firenena mila tena olona neutre hamondrona an'izany mba tsy hampivily lalana an'le fekevitra zay tapaka amin'ny concertation io zany de le hoe fandraisan'ny prime ministre iaona aminy zany reo tanora njenjeta moa zany tena matetika nyresahana de nisy le fanasana hoe tongava ty reo fikambanana tanora zay mijoro ara-dalàna de maro zany namaly ny antso nisy koa nateny hoe zay tsy ho avy de nanao ataotsika hoe fepetrany hoe avoay namanay fa raha zany zay tsy andray anjara fa nitatitra avy ao anivon'ny primature aloha zany de hoe anjatony reo fikambanana tanora namaly ny antso zany fa de eo aneny dia efa nilaza moa zany teny ny primature hoe ataovy antsoratra ny ataotsika hoe vahaolana zany sy heverin'ny tanora amin'ny hoe fampandrosoana zay aloha zany ny lafiny anankiray faharoa tsy mba misy hoe ameo zay ataonareo maomena toerana ka mety ao anatin'le atsora mety aza tenenina fantatr'olona angamba zany fa ataovy antsoratra any sy ny sisa fa mifanandrify am'izay sy mifandraiky am'izay fo resantsika eo ihany ny ataotsika hoe fionana ny ona tamin'ny tetsy amin'ny ministera andrarambahiny omaly tamin'ireo ataotsika hoe mpiara-miombonantoka nanazavazavana sy
ny resahana zany hoe prime ministre moa zany tarika any teo a miaraka teo amin'ny ministre ny tanora ministre ny misahana ny fanavozana ministre ny rahambahiny mazava loatra ny amin'ny hoe anoanana nylay fanatanterahana nlay fandaranasa fanatanterahana ny politika akapobeany fanjakany fanavozana ary tafiditra anatin'zany le hoe drafitra fanatanterahana nle fikaonandoam-pirenena de tao anatin'le fikaonandoam-pirenena moa zany ao anatin'ny teboka karaha io le hoe waroso amin'ny volana me zany raha tokony any amin'ny volana jolay ihany a no fanatanterahana an'zany a ary ao anatin'le izy de hoe anavaotsika anatsaratsika anangana firenena vanitsika vozan'ny prime ministre zany a ary manana toerana lehibe am'zany ny tanora de verimbery ro zany momba n'lay resaka tanora Constant Ravelson de tsy kelany moa zany raha pitsarana amin'ny me hoavitsy ela zany tetiandro mikasika an'izy fa amin'ny akapobeany zany hoe aroso nganeka fokontany ny fokon'olona ny enimbony zay foana nge raha firenena manko ny tokony any amin'ny fokon'olona manomboka any zany ny adevitra ka tsy tsara ve zany moa le tanora zany zao mampanontany hoe de inona moa zany le tanora le nanao kifikionando satria tamin'iny ny filohan'ny fanavozana ny republika nylaza taonatreany tamin'ny fivirena teny ivato a tamin'ndray atalata tamin'ny tababolana iny amin'ny hoe nisy fahatarana le izy de zao zany izy ho afanganina de io zany ngamba ny loha averina kely le teny vahiny zay hoe engany mba tsy hifangaro olo zany le hoe ny vitesse ny précipitation mba tsy hoe animba zavatra fa mba azahoana tena vokatra tsara amin'le andrasan'ny rehetra misy eritreretina ka misy eritreretina ihany ny hoe dodosana volana meny zavatra efa nampimana fomba na miaramila koa manko zany a fomba na miaramila zany le mody avela mikenikeninnany ianao mikenikeninnany ianao de mandeha amin'ny tampoka ny zavatra tsy hay aloha fa de ho hitatsika eo mifandehany momba n'izay fa le fikaonando hatreto ohatran'ny fahitako azy mila asinatsindrom-peo ihany a asinatsindrom-peo mihitsy a ny resaka ny anjara asan'ny FFKM anatin'io mila asinatsindrom-peo be mihitsy tena mafy de mafy mihitsy ny antony a tsy haiko aloha ny fandraisan'ny maro an'le hoe mitarika moa zany mitarika manao zay fampandehanana ny fikaonandoam-pirenena fa zao zany le fikaonandoam-pirenena le ministère d'État lasa ministère de fa nytenenin'ny prime ministre iny hoe azahoana mikoatre azy akaiky zay mihitsy ny teny zany hoe azahoana mitatana sy manao tatsoroka azy zany akaiky fa zavatra mamenatra kely ihany fa ny zavatra mila soroana nge eto amintsika de hoe ho tenin'ny mpanjakana ho tenin'ny mpitondra ho teninà député teninà ministra ampidinina any amin'ny vahoaka le izy zay ve le fikaonando hoe fandiniana toroteny avy any ambony sa fandraisana ny fanavozana tiany any manomboka any amin'ny fokon'olona ho atao zava-dehibe zay ary tokony fantoka amin'izay tsika rehetrarehetra ary tena fanavozana isaky ny sokajany rehetra sy isaky ny faritra zay no mivondrona miakatra ty amin'ny hoe firenena ka le resaka hoe arosy volana me de anakory moa fa ny olona moa teo efa hoe aiza ihany izy ty de mety mamaly an'izay le hoe volana me fa de araka ny teninao teo hoe tsy aza fangaro no hoe kingakinga haingam-piasa sy ny hoe rotoroto zay tsy tsara fangaro ray ary le fahitako azy tena mila ray aman-dreny mihitsy betsaka mako zao ny kaparantso betsaka ny ady na titsika na tsy titsika betsaka ny ady toerana te hananika toerana mihevitra hoe kitapo latsaka tsy ponina fotsiny ty fahefam-panjakana eto Madagasikara ty ary betsaka koa ny miaro toerana hitatsika reny tany toleara manao kabary-poara reny ka le FFKM zany no mahasahana Madagasikara manontolo hatrany amina fokotany tsisy fokotany tsy misy
FFKM ary ny FFKM no afaka hanao arofanina tena arofanina hoe tsy ho teny mpanjakana ampidinina any amin'ny vahoaka ty fikeonandoam-pireneny tya tsy ho tenina fikambanana itsy tsy ho fanjakazakana atoko fa tena feom-bahoaka no hiakatra avy any manao an'izay arofanina zay nge ny hitako ray za ny tena ilana n'le FFKM manao an'izay arofanina zay ary ny FFKM raha no afaka hampirisika ny olona madio fo mba ho terem-panahy hilaza hoe zao angeny nataotsika teo hatramin'izay mahatonga n'le hoe repoblika voalohany faharoa fahatelo andrindrindrindra le repoblika fahaefatra nivadika ho fitondrana Andriamanjaka lasa misy an'ity rehetrarehetra manjo atsika ankehitriny ity fa ny olona koa zao mety mijery Constant Ravelson hoe raha ny FFKM zany mangina moa izy satria hoe raha aman-dreny moa zany amin'ny ankapobeny de mangina raha ny FFKM zany zao hoe endrasan'ny olona ahoana tokoa moa zany amin'ny hoe fitantanana na fandrindrana ny fikeonandoam-pirenena ny fiarahamonimpirenena no eno matetika ny eno matetika tato de ohatra mieritreritra ihany ny olona hoe vahoana ary ty ohatra ny matety mpiavy ty fa zareo reto ve zany no mety akan'le toerana sa hoe ahoana misy mamandry tena le fiarahamonimpirenena raha zany ka teo alohaloha teo aloha le fiarahamonimpirenena de tena fa tsapatsapa hoe te hiditra hitondra nisy an'izay aloha tarialohaloha misy an'izay zay aloha zavatra ray zay fa akoatran'ny ataoko hoe mamandry tena de zao ny tokony ho anjara asan'ny fiarahamonimpirenena rehefa vita ny fikeonandoam-pirenena de manao an'le mpiambina sy mpanara-maso hoe zao ve ny tenerana ny repoblika manko de tenerana zao ve le tenerana ny fanaovana hatrany amin'ny fikeonandoam-pirenena ka raha ianao sady mpanao fikeonandoam-pirenena no ianao koa ny jery hoe zao ve mitenerana mamandry tena ihany le ino ty le hoe fiarahamonina le société civile zany mamandry tena ihany izy raha izay mamandry tena izy satria le asany le maizy azy rehefa avy eo tsisy tsony ianao zany sady ianao ny mpanefy sy mpamolavola no ianao koa rehefa avy eo no mitady anao kina moa ny dikan'izany fa de hoe nandeha arak'le natao arak'le nanamboaranay azy ve le tenerana teto amin'ny firenena teto tsy mety fa le fikeonandoam-pirenena de tenierana ny malagasy zany repoblika zany de fifampitondrantsika amina tenerana ary amina safidim-bahoaka mazava tsara fa ao anatin'izany rehetrarehetra zany ihany koa no somary manaitra ihany moa zany nanaitra ihany ary nefa tranga mety miseho ary le kabary mipitary am'le kabary poarany moa de tany milaza le hoe rariny raha misy mifofo de ohatra ny gaga ihany tam'le voambolony hoe satria hoe nandalo ny sedra voatonona hatramin'le manao fampitana amin'ny zavatra nitranga tany Afrika Atsimo le hoe mandela ary moa le izy tao anatin'izy hoe mandela malagasy somary niteraka ady hevitra be sy fanehoan-kevitra samy hafa moa iny tranga anankiray tany iny de mifanindran-dalana amin'izy le hoe fifofona ny mpitondra amin'ny zao fotoana ka le Mandela raha isy fampitahana mety hatao amin'ny Nelson Mandela de rehefa avy eo ity fitondrany ity ve ary indrindrindrindra ny kolonely Randrenirina Mikael ve vita hitarika ny olobe eto amin'ny firenetsika hatrany amin'ny foloalindany zandary masiny sisa hisy anao fiaikena zany manko nisy tany Afrika Atsimo nisy fiaikena avy amin'le aloha teneniko hoe nanota avy amin'ireo nanota tamin'ny repoblika misy fiaikena ohatra avy amin'ny député le maro anisa teo aloha fiaikena hoe zao tokoa reny nataonay ka lasa fanjakandra Joel ary lasa fanjakandra Vatomanga ny teto hisy fiaikena ohatr'izay ve fa zay anisan'ny zavatra kely indrindra vitany Mandela sy Desmond Tutu ny veka Desmond Tutu anisy zava-dehibe vitan'izay hoe ny fampiaiky de lasa fady teto amin'ny firenena niverina amin'iny ntsony fa tsika nge zao
ny sarababem-baoka ange de mahita hoe mbola misy solondra vatomanga ihany atoko hoe mbola misy mafia ihany sy ny sisa any ange-tsika zao e ka raha mahavita mampanao an'izay fiekena zay ny kolonely Randrenirina Mikael hoe misy fiekena eo amin'ny nareny zandary tapoky tapireneny reny arange ohatra hanome mba ohatra raha ny hafa de manao hoe manao fiekena hoe za de nanao an'izao tokoa ary de tena nampanjaka tsy refesy mandidy andrajoelona mihitsy any noho ny fihetsika nataoko zay ange no zay ny Mandela zay ary zay ny mampiavana zay ny zavatra karay mampiavana le fanindraindrana olona ny fanoarana de mampianatra sy mampandroso ny fatakaran-javatra fanoarana ho ary ny fanoarana de misy votoatiny ao zay fiekena zay a zay dingana voalohany amin'ny fampihevanana dingana voalohany amin'ny fampihevanana ka raha anavao ny repoblika ianao de le olona le nitapikitra sy nahatonga an'le repoblika ho lasa fanjakan-drajoelona reny a no tokony tarianao hoe tsy fampifofo eto tsony fa mahatsapa fa za de nanana ny anjarako natonga an'io a de aok'izay fa de fady eto amin'ny tanitsika ny mamerina zay nataoko zay ny anefefka mamanko miainga amin'le hoe fiekena de fivalozana ngamby zay de ny fahamarinana zay vao fihevanana sarotra ny miavana tsy misy fiekena any ambolohany ary ny efefika ny afaka hitarika an'izay ary anampy ny kolonelitsika mba haka an'izay leso na azo raisina avy amin'ny Mandela zay no izy fa ity fanindraindrana sy manemboka olona atao sampy velona ty raha eo amin'ny culture teny vazaha mihitsy ny ilazako azy zany hoe eo amin'le ataontsika malagasy hoe kolotsaina manana andraikitra goavana makadiry anatin'izany raha anao io ministeran'ny kolotsaina io raha anao de anjara ny mieritreritra anjarantsika rehetra mieritreritra momba an'izay resaka izay ie mifandraikely am'izany ihany moa satria mikasika an'le fehikena de misy ny amin'ny lafiny ataontsika hoe ny fitsarana na ny tribunaly amin'ny akapobe ny tsaratsina ataontsika hoe fanamarina kely any satria nitsaroko aloha zany zao rehefa efatra amin'ny roapolo volana aprily ohatra zao Constant Ravelson satria ny faratany am'izany any izy de manomboka nanembonemboka ny etsika ny tanora tamin'izany fotoana zany tany amin'ny 72 zany efa nanomboka nanemboka hitanitatra de tonga tany amin'ireny raharaha fisambosamborana moa fa defasana tany hatrany anosy lava fa tsaroko eto fotsiny sendra mandalo le hoe 24 avril de ohatra matsiarotsiaro azany fotsiny eto zany hoe tena tamin'izany efa nanomboka nanembonemboka mihitsy ny raharaha le rosona amin'le hoe grève générale grève générale